Hebreo 7. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia ny fitsipika ny amin'ny fanompivavahana ary nisy ny fitoerany masina momba ny ety an-tany. Fa nisy tabernakely voavoatra. Ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanaovan'ny-jiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho. Ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no misy ny tabernakely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra, izay nisy lovia volamena fandorana diditra azo manitra sy ny fiaran'ny fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa. Ary tao anatin'io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana sy ny tehiny Arona izay nitsimoka ary ny vato fisaky ny fanekena. Ary teo ambonin'io koa ny kerobima nisy ny voninahitra izay nanalika ny rakitra fanaovam-panavotana, tsy azona ilazaina tsirairay ireo ankehitriny. Ary rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia miditra mandrakariva eo amin'ny tabernakely voalohany ny mpisorona hanefa ny fanompom-pivavahana. Fa ny faharoa kosa no idiran'ny mpisorona be irery ihany indray mandeha isa-taona. Ary izy aza dia tsy miditra raha tsy mitondra rà izay ateriny noho ny amin'ny tenany sy ny fahadisoana nataon'ny olona amin'ny tsy fahalalana. Koa izany no anambarany fanahy masina fa tsy mbola voaseho ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra raha mbola ao ihany ny tabernakely voalohany. Fanoarany izany amin'izao andro ankehitriny izao, ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy mahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana, fa namany zavatra hohanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa, dia fitsipika araka ny nofo voatendry hatao mandra-piavy ny andro fanovana. Sorona tsara noho ny taloha. Hebreo 7:1-10 hatramin'ny 10:1-20. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona beny amin'ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy natao tanana, izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra rano sy lasy ranjanak'omby izy, fa ny ranony tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Fa raha ny rano sy lahy sy ny ranomby-lahy ary ny laven'ny mbantotromby-vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo, maika fa ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany, mba hahazony izay voantso ny teny fikasana dia nilova mandrakizay. Fa raha misy didi-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilay nanao azy. Fa mafy ny didi-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilay nanao azy. Koa na dia ny fanekena voalohany aza dia tsy no hamasinina raha tsy nisy rà. Fa rehefa voalaza ny misesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna, dia nalainy ny ranjanak'omby sy ny ranosylà mba amin'ny rano sy ny volon'ondry-jaky sy ny hisopa, ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra. Dia hoy izy, ity no raha ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra anareo. Exodosy 4:20-9. Ary ny tabernakely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompom-pivavahana dia nofafazany rà toy izany koa. Ary saiky diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandindo ny zavatra any an-danitra, fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny. Fa Kristy tsy maniditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindo ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa,
mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rany zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao. Fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro farany izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrenany olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotry indray mandeha hitondra ny otany maro, dia hisy eo fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Si fa